miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompo aza be excuse rehefa atson'ny tompo anao ny asany izay indray riavana ny lohatenin'ity video manaraka ity tsara fantatsika aloha ety am-piandohana fa misy karazany roa ny fiantsona ny anankiray dia hoe fiantsona ho amin'ny finoana izany hoe miantso antsika Andriamanitra ino azy hiditra ho isan'ny vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra anankiray izay tsy izay no resahantsika eto amin'ity video ity fa ny faharoa dia hoe fiantsona ho amin'ny fanompoana izany hoe ilay olona izay nanolo tena hanaraka an'Andriamanitra roa indray kristianina zany dia ho antsoin'Andriamanitra ho amina asa fanompoana indray hafa indray zany satria be dia be ny olona natsoina hanaraka ny Kristy fa 20 ihany no ny fidiny ho amin'ny fanompoana maha-apôstôly dia ohatran'izay zany ilay izy ka ilay fanompoana izay resahantsika eto zany dia tena be dia be mihitsy ao anatin'ny fiainan'ny fiangonana mety hoe antsoin'Andriamanitra ianao ho lasa mpiandry, ho lasa mpitory-teny, ho lasa diakona, ho lasa mpitandrina, ho lasa katekista, ho evanjelistra, ho amin'ny fanompoana isan-karazany mihitsy eo amin'ny fiangonana. Dia ny ankabetsahan'ny olona dia be excuse manoloan'ireny fanompoana ireny ary io efa toetrantsika olombelona mihitsy satria raha mijery zao ohatra Jona dia natsoin'Andriamanitra izy ny amin'ny hoe andeha hitory filazantsara any Ninive dia tsy nety nandeha izy satria tanàna ratsy fanahy Ninive ka ohatrany hoe zarany aza ho faty any, zarany aza ho potika any fa tsy ampibebaka an'izany tanàna izany mihitsy izy. Dia tahaka an'izany koa fantatsika tsara ny tantaran'i Jeremia any amin'ny Jeremia toko voalohany andininy fahaenina dia niteny mihitsy izy rehefa natsoin'Andriamanitra hoe ianao ny izy hatrany am-boaka dia efa fantatro mbola tsy teraka ianao dia efa nitendreko no hamasiniko mpaminano amin'ny firenena dia namaly izy manao hoe indrisy Jehovah tompo indro tsy mahay mandahateny aho fa mbola zaza efa excuse zany ny amin'ny hoe zara mbola zazakely ity satria i Jeremia moa eo amin'ny 17 18 ka hatramin'ny 20 taona eo zany eo izy natsoin'Andriamanitra io dia tena natsiaro ny tenany hoe tsy ala hauteur amin'ilay zavatra izay iantsoin'Andriamanitra azy mihitsy izy dia hoe za koa tsy mahay mandahateny io izy ary hoe tsy mahay mandahateny io satria ny asan'ny mpaminany dia miresaka manazavazavatra dia tena navesatra be taminy mihitsy io ary mitovy amin'izay koa ny amin'ny Mosesy any amin'ny Exodosy toko 4 dia fantatsika tsara fa rehefa natsoin'Andriamanitra koa Mosesy ny amin'ny hoe mandehana ianao izy fa efa reniko ny fitarainan'ny olona any Egypta maniraka anao izy hanafaka andreo dia tena niteny mihitsy ny Mosesy efa nampahitan'Andriamanitra famantarana izy ny amin'ny hoe atsipazo ny teny natao tratranao ny tananao dia jerefo sy ny ohatran'izany fa tena mbola nandà izy eo amin'ny andininy 10 manao hoe arô Mosesy tamin'i Jehovah tompo mifona aminao aho olona tsy mahay mandahateny aho nahatra ny taloha nahatra amin'izao itenenako amin'ny mpanomponao zao aza fa votsavava sy miadapiteny aho zany ahoana ny fomba hiadivako hevitra sy hanazavako an'izany eo anaty andro faharoa sy ny ohatr'izany tsy vitako zany ary izay maha-olombelona antsika nefa zavatra tsara fantatsika aloha dia zao Andriamanitra io rehefa miantso dia tsy miantso ny olona tapitrohatra sy ny faratapiny sy ny manam-pahaizana izy fa matetika ny heriny dia tanterahana amin'ny fahalemena-maha-olombelona foana ilay olona ohatrany hoe tsinitsinina tsy mahay n'inona olona ordinaire mandrakariva no ampiasain'Andriamanitra anatanteraka zavatra extraordinaire ary ianao aza kivy mihitsy fa Andriamanitra tsy manao erreur zany rehefa miantso fa fantany ny olona izay antsony ary hitantsika tsara fa Jeremia any nahavita ihany Mosesy any nahatafavoaka ny zanak'Israely tao ihany vitany mihitsy ilay izy satria Andriamanitra tsy mba diso zany amin'ny fiantsona dia tena be dia be ry havana ny tranga ohatran'izany eo amin'ny fiainantsika ary na ny tenako izay miresaka amintsika zao ary dia tamin'ny voalohany aloha tena nandà mafy mihitsy an'izany fanompoana zany hoe antso hoe anao pastera zany mbola vao 20 taona tany hoany no efa tamin'izay tao atokantrano mivavaka foana zay rehefa hariva alohan'ny atory dia rehefa vita ny fampampiavahana indray mandeha dia niresadresaka teo dia tamin'izay fotoana izay momba manay no ny teny manao hoe mba tiako izy raha misy lasa pastera ny anankiray aminareo zanako ireo dia izay tezay aloha efa lasa taka ny vo zany latsaka tato anatiko tadidiko tsara mihitsy dia classe de 6e tamin'izay fotoana izay dia teo mihitsy zany ny fotoana voalohany indrindra na inoko an'ireny le hoe inona ny asa tianao atao rehefa lehibe le amin'ilay vao miditra ny tom-pianarana ireny dia tamin'izay fotoana izay tadidiko le teny hoe tsara raha manao pastera dia nisoratako zany tao amin'ny hoe pastera dia rehefa nivakilin'ilay mpampianatra lay taratasy naverin'ilay mpianatra zany dia tonga dia nitononony teo hoe tahina
anao paster teny me daholo ny ray fianarana ny tapaka tsy nay teo daholo dia nandritra ny heritaona nypetahan'ny ankizy anarana hoe paster mbola vao classe de 6e tamin'izay fotoana zay dia tsy tiako le izy ohatrany lasa sosotra zany hoe lasa ohatrany petapetahan'ny olo anarana fa tsy tiako zany atao paster zany fa aleo ovako anao dokotera dia nandeha ny fotoana dia efa zay zany masaka atao an-tsaiko hoe anao dokotera fa tsy miasa misaiko tsony zany anao paster zany satria ohatrany afabaraka fotsiny ahako ny amin'le izy mamenatra le izy dia vao rehefa tonga nefa ny tamin'ny classe de terminal dia teo any nanomboka nandray ny antson'Andriamanitra amin'izay amin'ny hoe mahapastera lavabe zay tantara eo raha resahako fa any amin'ny YouTube any no misy an'izay tantara zay raha ohatra ka mahaliana antsika dia izao resy lahatra zany nanomboka teo hoe tena tian'Andriamanitra anao pastera angambany za ty dia nisy fotoana nisy namako anankiray izay namako be mihitsy moa tamin'ny classe de terminal dia nresadresaka teo zay izy tsy mahafantatra hoe nahazo antso hoe anao pastera fa rehefa tafaresaka fotsiny zay mirahalahy dia nanontany azy manao hoe miresadresaka amin'ny asa ho atao zany hoe inona ny fianarana ho alesy ohatran'izany dia niteny taminy amoa manao hoe inona ho any no heverin'ny lahy fa asa ho ataoko any orinany fa teneno fa zay zavatra ho tenen'ny lahy eo dia izay no ataoko na inona ary aza tonga dia mitena fa mehitrina takely olo mandritra ny sekondra vitsivitsy zay vao mamaly important be eo azao satria za tamin'ny fotoana io tany anakapo tany an-tsaiko tany dia efa niteny mihitsy manao hoe nandritran'izy ny eritreritra zany dioza manao hoe profo amiko eto arandriamanitra fa anao pastera tokoa no niantsonao voatapitra zay teniko zay dia tonga niteniko tany an-tsaiko zany dia tonga dia niteny izy manao hoe anao pastera laha teo izy dia teo tena tonga sainao za hoe tsy tena Andriamanitra ho any nampiteny an'izay teny zay tao ambavan'lahy fa tena marina tokoa zany fa nahazo antso anao pastera ary niconfirme n'Andriamanitra teto zany le izy androany dia nandeha ny fotoana za moa tsy tonga dia afaka nanao pastera satria mbola raiky amby roapolo taona afaka manomboka mianatra za amin'ny valo ambin'ny folo taona mbola nanana laps de temps kely zany dia nandeha any le fieritretana hoe za ranga ohatrany tsy resy lahatra tonga dia resy lahatra fa ohatrany be deabe zany le zavatra kely isan-karazany hoe mahatonga anao ohatrany hoe tsy te hitady excuse hoe ahafahana tsy manao an'le izy dia avy eo arany hoe mbola raiky amby roapolo taona afaka mianatra dia nieritreritra zany hoe aleo aloha manao dokotera ihany dia vita ny fianarana médecine zany dia izay vao manao an'izany paster zany any orinany dia tsy afaka teny médecine nefa tsy voaray tena nefa tokony voaray tsara mihitsy raha ny notiko sy ny ohatran'izany fa tsy voaray dia avao dia somary nalahelo dia ahoana ary zany ny atao nefa za zany inona no ataoko dia nanao infirmier dia tena nahavita fianarana nandritra ny 3 taona mihitsy nivoaka infirmier d'état dia avy eo niasa ary tena nomena nahazo asa tena tsara mihitsy tamin'izany fotoana zany dia efa 5 amby roapolo taona zany hoe efa 7 taona teoriana zany nahazoko an'le antso mbola tsy nanao an'le asa ihany zany dia tena tao anatin'le asa mahinfirmier satria ny boîte nesako boîte privé zay tena tsara dia tena nahatamana mihitsy na ny karama na ny condition na ny rehetrarehetra zany dia tena hoe tiako ary hitako hoe stable ny fiainako tamin'izany fotoana zany dia nefany le antso manaraka naheny foana ary ny olona miteny foana hoe enao ty tokony nanao paster enao ty tokony nanao paster dia nieritreritra zany ahoana ary zany zaranga dia efa milamina ny fiainako za tsy tiako akorotana amin'izany ahoana indray zany hianatra mandritra ny 5 taona tsy azo vola tsony zany za efa zatra milalao vola zatra nandray vola tsy ohatran'izany dia ahoana zany ny fiainako dia tena nanana fanahina ary zay le excuse ndraindray koa ny fanahitsika ny mahatonga atsika amorona excuse samihafa ao anatin'le asa zay antsoin'Andriamanitra atsika fa ny zavatra natao nefa ny dia hoe alao arany anandrana anao concours ihany ary za tamin'izay tena niteny mihitsy manao hoe indray mandeha ihany nanao an'io concours io fa raha atsoinao anao an'izany paster zany Andriamanitra dia ataovy tafiditra amin'ny concours io fa za tsy hiverina anao an'io concours mihitsy indroy intelo zany fa indray mandeha io ihany dia nanao an'le izy dia tonga dia voaray ary tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra dia avy eo mbola teo ihany le fanahina maha-olombelona satria le hoe ahoana moa zany ny asa sy ohatr'izany dia fianarana dia za zany dia angataka frais amin'ny ray aman-dreny ray ave zany zao sa ahoana dia nitsy an'izay sosi isan-karazan'izay dia tadidiko tsara mbola nitady asa ihany hoe hiasa amin'ny alina dia rehefa amin'ny atoandro dia mandeha mianatra dia tena nahita asa nisy
hôpitaly anankiray hôpitaly lehibe anankiray izay nandray ana ary tena présenteko tamin'izareo ny kako hoe za de voaray anao pasteur fa za mitady asa amin'ny alina sotran'izany de tena nanaiky le hôpitaly hoe comprendre anao zay izy ary anampy anao zay fa omeny asa anao amin'ny alina de ataony any amin'ny service tsy de be zavatra amin'ny alina be asa atao amin'ny alina anao zany ORL nametrahany anao de voaray de tonga ny visite d'embauche zany hoe ny visite zany efa voaray mihitsy de tonga ny visite zany hoe andraisana ana de teo ampanaovana visite d'embauche teo olona anankidimy zay ny voaray tamin'izay fotoana zay nandeha ny ray nandeha ny faharoa tonga teo amin'ny anjarako de teo antonga saina manao hoe tsy fahatokinan'Andriamanitra zavatra zay ataoko zao andeha hivoaka de lasa nivoaka navelako teo le visite d'embauche de lasa najanoko le asa tonga de najanoko fotsiny tamin'izao le izy de ny zavatra tsapako anefa ny de zao tena raha mitodika mijery ny fiainako tena tsy nanenenako mihitsy ary zay nambarako amintsika eto manao hoe tsy hanenena anao ny manao ny asan'Andriamanitra fa tena tsy ho toy izao mihitsy ny fiainako raha tsy tao amin'Andriamanitra raha tsy nanaiky anatanteraka ny antso izay nanirahan'Andriamanitra ary zany tiako ampahirezana antsika amin'ity anio ity be dia be ny excuse izay apetrakantsika ny amin'ny hoe ka ny fanahina de ahoana ndray zany ny ohatran'izao de inona ndray zany no atao ohatran'izao ka ny resabola ao anatin'izany koa ny asako ane pasteur ohatran'izao zavy anao an'izany asa ampiangonana ohatran'izao tsy vitako zany anao ohatran'izao zavy ny anao an'izany asa mahampiandry zany sy ny ohatran'izao ny fampahirezana ao antsika ravana de izao ozy izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy manao hoe ankehitriny mandehanao izy izy fa izao no omba ny vavanao ka noro anao zay olazainao zany hoe ombanao aozy Andriamanitra izany no anampy anao ary zay koa mbola nambarany tamin'ny Jeremia amin'io Jeremia toko voalohany ihany manao hoe aza manao anao hoe mbola zaza ozy izy fa mandehana amin'izay rehetra hanarahako anao ianao ary zay rehetra handidiko anao no ambaranao aza matahotra azy ianao fa momba anao sy hamonjy anao ao o Jehova izay no antoka ao anao fa ho vitanao io zavatra zay anirahan'Andriamanitra anao io de ny fomban'Andriamanitra anao le Andriamanitra zay ny antso araka ny ambarany tenin'Andriamanitra hoe mahatoky zay ny antso anareo ary izy ihany no ahevy zany aza matahotra mihitsy andray fanapahan-kevitra ho an'ny asan'Andriamanitra fa tena tsy hanenena anao tena tsy hanenena anao mihitsy fa mandalo zao fiainan'izao raha mba ianao moa mba afidian'ilay mpanjaka ny mpanjaka mba hiara hiasa aminy mba hanatanteraka ny programany hitory ny filazany tsara ny vavanao ny mba tiano ampiasaina ny tongotro ny mba tiano ampiasaina ny volanao ny mba tiano ampiasaina hanaovana hitomana fanahin'olona ho any an-danitra de ho lavinao ve zany de ozy anao efa confort tsara ny fiainako efa milama efa misy stabilité zao mbola hikorotana amin'izany zavatra zany koa ve ny fiainako tsy manakorotana ny fiainanao mihitsy Andriamanitra fa mandehanao fotsiny ekeo ny antso zay anirahan'Andriamanitra anao sy hitadiavan'Andriamanitra anao de miteza hiteny tahaka ny Isaia mpaminany manao hoe inty aho irao aho ary zany koa nataony Maria ako tanteraka amiko izy araka ny zavatra zay nilazainao fitatsika tsara ny tantaran'i Josefa fa tsy nanda izy ao anatin'io baiboly tsisy resaka momba ny Josefa mihitsy ao na anankiray raha hoe izao ny zavatra nitenenin'ny Josefa fa nitantsika zany Josefa zany de lehilahy rehefa nitenenin'ny anjely izy manao hoe na de tsy zanaka ao aza apakaro vadinao Maria fa avy amin'ny fanan'Andriamanitra de tonga de nanaiky fotsiny izy tonga de nitanterahany fotsiny arak'izay rehetrarehetra lazain'ny anjely taminy miantso anao Andriamanitra ary havana ianao zay kristianina mandehana amin'izao tontolo zao nareo ka mitoriany filazany tsara amin'ny olombelona rehetra tsy tonga ho azy matory enao zao tsy tonga ho azy fa fantatrao tsara fa miantso anao Andriamanitra anao ny asany fa liozany antsony zany an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amen misy maro ao an-tsaha mitaraina ka eto ny jiro mamaka tsy mba misy atoandrona maraina fa mazina renia intro olo maronge no maniry mafy hoe mamidina makaty itondray baiboly re izy ireo fata andre an'i Kristy